dia faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tokoa ary dia miaravantsika rehetra koa tsy azo niny rivodoza mbola velonaina mbola samy salama tonga eto anome voninahitra n'le tiantsika mbola famindram-pony lehibe no mbola mahavelonaina antsika tahaka izao ka tsy angintsika fandeha izay anome voninahitra araka ny teniny hoe eo amin'ny toerana rehetra izay ampahatsiarovana ny anarako eo foana ny anatonako anareo eo ny hitahiko anareo anome voninahitra ny mpanjaka le tiantsika izay manatrika antsika isika voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra amen dia mbola ampitomboana amintsika mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika ilay tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay mbola iarahantsika midera azy ny famakiantsika rehetra iarahana ny salamy fahenina amby 70 salamy fahenina amby 70 vakiantsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo dia ny hira fafito amin'ny hira fanampiny tsy hainay ny angina tsy angina tokoa tsika riavana raha mbola nomena famindram-po lehibe tahaka an'izao ny andininy voalohany sy ny faharoany ataontsika iarahantsika mamaky ny salamo rehefa samy mahita tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy midera ny firam-baovao an'i Jehova mirao an'i Jehova ary tany rehetra ao an'i Jehova misaora ny anarany lazao isan'andro san'andro ny famonjeny mahafaly ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana taony fa lehibe Jehova ka mendrika io deraina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona fa Jehova no nanao ny lanitra fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehiny hery sy fahatsaran-tareny ho amin'ny fitoeran'ny masina ry firenena manomeza any Jehova eny manomeza voninahitra sy hery ho any Jehova manomeza any Jehova ny voninahitry ny anarany mitondra fanatitra ka makanesy eo akianjany amen tsy hainay ny angina
ka tsy ankalazania namelo fitaina ka tsy mba namelaola ka terarira sisaotrano atolotrana fosifana kofalilotrano entina niterana ny sainay tsy ampialana ny fatra ny fitiavana karay sori toko manala ny fankasitrananao riraika terarira sisaotrano atolotrana fosifana fofalilotrano entina niterana tsy ainay adinona lay farafitiavanao rayo fa madilovonona izanakao amonjanao ka terarira sisaotrano atolotrana fosifana kofalilotrano entina niterana ny sainay tsy ampialana ny fatra ny fitiavana karay sori tokomala ny fankasitranana ka terarira sisaotrano atolotrana fosifana fofalilotrano entina niterana iondrika ivavaka sika ampanajana lehibe Jesosy io no andrenay ny lohanay eo anatrenao ilay masina indrindra le Andriamanitra avo indrindra sady tompony fahefana rehetra any an-danitra sy aty tany tompony fahefana eo amin'ny fiainanay isan'andro ary mandra-pahafatinay misaotra anao zay mankasitraka anao tompo raha mbola velinaina tonga eto miazakazaka eto atao ahoana tokoa ny angina atao ahoana ny tsy hideranao anome voninahitra anao raha ny rivodoza zay nandripaka tanàna na olona aza zay tamin'iny alina iny fa tsy nataonao nahatratra anay zany mbola notahinao zay mbola narovanay zanao zay tahaka ny akoho zay nanomba ny zanany tsy nisy nani tsy nisy naninga tonga eto zay hideranao anome voninahitra anao fa avy aminao zany ianao ny mbola nitahiry ny ainay rehetra mbola ao anatinay misy nefa mafaly ianao ankasitraka azy ianao misy ny mbola andrasanao mbola mba hibebaka tsara dia mbola andefasanao zavatra maro fitiavana daholo zany Jesosy tsy anginy zay anome voninahitra nandratra anao misaotra anao eram-po eran-tsaina Jesosy fa na dia ny mampitombo ny andronay na ny ora iainanay ray segondra azany Jesosy tsy hainay ka dia ndreto zay mbola velonay na afaka mitena teny afaka manandratra ny feonay mba ho tonga mbola eo anatrenao eo amin'ny lapan'ny voninahitra ao na dia tsy tovy tahaka ny anjely ara fa tsotra satria mpanota mandrakarivo zay raiso fa voninahitry ny anaranao raiso Jesosy mba ho fanomezam-boninahitra anao masina 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 Jehova tompony voninahitra tany rehetra amen petraka ny fiangonana dia andre ny ten'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra sady tsika alohan'izany ataontsika ny hira fa 320 amby zato 320 amby zato ry Jeso tokontsika
tompony fiainanay tonga eto amintsika olo-kiovangina izy no itory-teny soa sady mahavelona ka ny ainy nomeny mba ho solo voina ny indiny ny voalohany any 3:7 Jesosy tokontsika. Jesosy tokontsika tompony fiainana tonga eto amintsika olo-kiovangina izy no itory-teny soa mahavelona ka ny ainy no nomeny mba ho solo voina. Mbola hivavaka isika miantso anao ary zay Jesosy, eto ianao mino zay efa nandray ny fiderana zay nataonay miangavy ianao ary zay hiteny amin'izay ianao no manakolazaina aminay indrindra amin'izao ora mampanjombonjombona indrindra ny firenena ianao Jesosy ny mahita zay rehetrarehetra mampitoloko azy na ny tsy tonga eto azy ianao ny hiteny Jesosy fa afaka miaino izy amin'ny radio na any ampitan-dranomasina any matoko zay ka dia mitenena Jesosy mitenena Tompo manakolazaina aminay ianao amin'ny anaranao Jesosy velona avy any Nazareta no angatana izany amen. Dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ilay mpanjaka antsika. Iarahantsika mamaky aloha ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpaminany Jeremia. Jeremia toko voalohany. Dia vakitsika manomboka amin'ny 4:40 ka hatramin'ny 7:20 no vakitsika ao anatin'izay ny afatra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy mahita tsika rehetra manao hoe dia ho Jehova tamiko roatra avy any avaratra ny loza ny zonim-ponina rehetra amin'ny tany fa indro atsoko ny fireneny rehetra amin'ny fanjakany any avaratra ho Jehova dia ho tonga izy ka samy mimetraka ny seza fiandriana ny anoloan'ny vavahadin'ny Jerosalema avokoa amelezany mandany rehetra manodidina ny tanàna rehetra ny Joda ary ifandahatra aminy aho noho ny aratsiany rehetra dia nahafoizany ahy sy ny nandoroany didikazo manitra ho an'Andriamanitra hafa ary ny ankohofany teo anatrehany asan'ny tanany fa ianao kosa dia misikina ary miomana ka lazao aminy zao rehetra nodidiko anao zao. Aza matahotra ireo fandrao dia ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao indro zao anao tanàna manda sy andrevy ary mandavarana mba tsy ho leon'ny tany rehetra na ny mpanjakany Joda na ny lehibeny na ny mpisorony na ny vahoaka fa hiady aminao reny nefa tsy ahaleo anao satria momba anao hamonjy ianao aho Jehova. Amen. Dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Raha nivavaka tamin'iny herinandro iny inona Jesosy ny teny omena ary sady nivavaka mikasika mihitsiny an'ity rano tamin'iny rano voalohany iny dia io nomeny Jesosy nampahirezany ahy mihitsiny hoe eto amin'ity hoe be dia be io loza lazainy hoe iroatra avy any avaratra ny loza misy avy any atsimo dia ho avy daholo efa namely antsika izay ny rano be teto efa zara raha nisy tamin'ny lahady anankiray tsy tadidiko tamin'ny firy iny dia zao indray nalefa indray ny rivo-doza ary dia mbola tahaka ny hoe namarininy tokoa fa momba antsika Andriamanitra. Raha nisy mpanompon'Andriamanitra koa zay telefona tamin'ny herinandro dia zao ny teny hoe pasteur manahoana nareo tamin'ilay rano be teo dia za moa nanao hoe zay tsisy naninona fa ato an-trano daholo ihany nareo manahoana ho dia hoy izy hoe zahay koa tsisy maninona mihitsy fa nanafatra Jesosy zao ny afatra ary tsy ho anahy rery fa ho antsika rehetra zany dia
toy izy hoe niteny Jesosy ozy fa na rano be izay ho alefako na lefa teo na mbola ho avy na tsy fantatro izay mbola impiry dia entiko izy hamelezako an'ireo mpiavinavina tsy mety mibebaka ireo tsy mety miala amin'ny fomba ratsinareo hamely azy fa ianareo kosa ozy izy ianareo zay efa momba zay efa miaraka amiko dia maireza aza matahotra ary mahazo tombebaka fa tsy andao anareo eo amiko ianareo miaro anareo hatrany ny afatra omena zany ry havana matoa mbola velona intsika dia ny famindram-po misy efa nahazo famindram-po dia mahazo toa foana mibebaka mba hitoy ny famindram-po mba hazo famelan-keloka foana fa mpanototsika isan'andro tsy mijanona ny eloka ataotsika fa raha vao vela elotsika androany dia raha riva indray dia efa misy eloka mahazo toa mibebaka ho Jesosy ary zay fibebantsika zay no azahoantsika fahamasina ny fiainantsika rehefa masina tsika dia faly Andriamanitra le masina miteny hoe ako masina ianareo satria masina Jehovah Andriamanitra reo le Andriamanitra momba atsika le miaro atsika le milaza mampahery atsika aza matahotra an'izany ianareo zay efa miaraka amiko tsy anjo atsika zany ary na dia ny fanitaintainantsika ho maly ariva ara zao na manomboka maly folakandro ho hiditra eto izy tahaka aniza ny heriny tahaka n'inona dia efa nitaintaina daholo ary mijery ny teletsika nahazo ary dia nangorakoraka ny foko raha mijery ny manakara zay midirany ranomasina na mandeha ny amin'ny tanàna azy hoy izy hoe anomana zany loza zany ho an'ny mpiavonavona zany nge ka atao amintsika mpivavaka amin'olona rehetra mivavaka mandre tenin'Andriamanitra foana nandre fampibebana foana nandre raha ohatra zao ny ataonareo dia ho aringako ianareo raha manao an'izao nareo dia ho ataoko an'izao efa ho avy maly ny asa ataonareo hangamba efa madilo ny sofintsika dia ozy ny devolo hoe tapeno rangano sofiny mba tsy hahenao an'izany fa reo efa lasa atsika ireo aza vela mandre an'izany reo efa mpanompotsika ireo aza vela tsony hiova amin'ny heviny fa Jesosy mbola mandefa foana ry havana zava-dehibe ny zany hoe tian'Andriamanitra zany ry havana tiantsika ary dia rehefa tonga zao ny maraina atao dia samy nahandresaka atao ambadika teo hoe tena no hita mihitsy ny famindram-pony Jesosy tiany Jesosy tsika eto Antananarivo raha iso voninahitra tsika zany raha iso fifalitsika efa navana ny tsika efa firenena navana fa na ao aza le fahatezerana mety tsy tsika rehetra ny mety ho akasitrahana moa tsy tsika rehetra koa no nahatezitra azy fa efa misy araka le vavaka nataony Abrahama ho an'ny Sodoma taloha na dia misy 10 monja aza dia tsy handravany ty Sodoma sy Gomora ty hozy Andriamanitra fa efa mihoatra ny 5 tsika matohizina mindra fo dia tratra an'izao tsika tsy nisy nakasika atsika zany hanome voninahitra azy tsika amin'izany mampahery tsika izy tsy fantatritsika na mbola hanahoana janona zay ny orana fa tsy fantatritsika fa hiakatra ny rano hanahoana indray za zao dia efa niteny tamin'ny namanay tany tamin'izay tratra ny rano teny tamin'iny herinandro iny dia mba lazao any amin'ny namana any dia zay mandre fa zay ao anaty rano dia samy mibebaka mafy satria misy tavelo ao anaty rano ao an-tranony eo dia tsy afaka mivoaka fa rehefa mate voaka dia mandeha lakana fa tsy nandeha tany amin'ireny toerana manokana fiarovanyireny fialofana mibeba ho Jesosy aza manamary tena aza matoky tena aza manjeny andro lava ry havana hoe mbola ho lava ny fiainako mbola tanora mbola mino afa mbola ho velona ary matratra n'izao taona zao raha mbola mahita ny maty foana tsika ry havana tsy manaitra tsika ve zany loza misy ihany tsy mataitra ihany ve misy dia tena mahavarina mihitsy hoe Jesosy efa nataonao vato ve ny fony sa fa nataony devoly efa vato ny fony ary efa nitapena n'inona loatra reny sofiny tsy nandre an'izany fa mbola eo mbola manao ny fanao asa efa vita mihitsy ny angamba ny fanekena mandrakizay amin'ny Satana ka tsy maintsy manombo ary zay ny fijoroana vavolombelo le olona anankiray zay hoe ny devolo izy izy rehefa nanaiky azy ianao rehefa nanaiky nandray zavatra nomeny ianao dia vita fanekena ka ny azy tsy maintsy taterahanao zay rehetrarehetra saiko ataony
zay asainy devoly atao asainy satana ataony io mpanompon'andriamanitra azony io tsy maintsy atao fa raha vao tsy manao izy dia iny andro iny ihany dia ny fatiny no tsy maintsy azony no tsy maintsy mahazo azy ary ny fatiny izy ataonay sakafo ny nofony ny rany ataonay fisotro ary ny ambony rany dia anaovanay reny lokomena mahafinaritra ny zareo reny be dia be ny fijoroana vavolombelona ry havako malana na dia mandre toriteny maro aza ozy reny mpanomponay reny fa lefanay any am-piangonana any izy dia miaraka eo fa matetika dia mora fantatra ihany izy ozy le devolo no miteny satana ninay izy ataonay mitanjatanjaka ny fitafiny ataonay tsy maintsy miseho ny tratrany dia misy miseho ny ilanonony ataonay zay sehoniny fehibeny iny ary dia ataonay zay atonga azy mba hipetraka ho hitany pastera na dekona ohatran'izany hamono ny fanahy ary raha vao tsy manao an'izany izy le olona niranay dia vononay iny andro iny any ka na inona ozy toriteny ataon'ny pastera niza mitory eo dia zao efa tsara afatra fa raha mivadika maty rariva zany tompoko ny fanekena ataon'ny satana amin'ny olona ka sao dia mba misy ato ve efa vita fanekena ka natoriana foana azy na omena foana ara zay sitrapon'andriamanitra dia tsy misy mampiova ny tenany fa eo ihany tsy misy mampiova ny toetrany kanefa tsy tsika rehetra ho ahy tompoko tsy tsika rehetra fa Jesosy faly amin'ny rehetra ary matotsika mbola velonayna dia hitan'i Jesosy fa maro teto amintsika namindrano fo mefa mba manaraka ny sitrapony dia nafaly dia narikisany ihany iny rivotra iny ary dia tonga marobe za zao dia nanao angamba tsisy olona firy ao kanefa Jesosy no nahatonga antsika ka dia mampahery antsika Jesosy tohizo zay efa nielanao zany aza mandeha tsony ianao amin'izay efa nielana tany mandrosoa tohizo zay efa dianao nitohizanao hatramin'izao fa mampahery ianao mihitsy Jesosy hoe ianao kosa zay efa niala tamin'ny faratsianao ianao zay efa niezaka ka nanao fibebahana hoe nanenenako ny taloha Jesosy tsy hanao tsony dia zao koa mandehana koa anao mitoriko ambarao koa zay rehetrarehetra nataony Jesosy taminao lazao fa miandry itsika Jesosy ary dia izy miteny hoe rehefa niala tamin'ny fanaonao ratsy io anao vonina iaraka amiko dia zao aza matahotra tsony ninninona mbola ho asehoko ninninona zavatra mbola andalo amin'ny fiainantsika aza matahotra tsony ary ny olona koa aza mbola mety ho maro no hiady amintsika hiady aminao hanao ny zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao ampahory anao fa zao ihany aza matahotra ho Jesosy momba anao ary niteniko tsy mba hitsoahako mandrak'izay ho Jesosy fa ny ary efa tiako dia tiako hatramin'ny farany koa dia mahereza matanjah zay ny afatra Jesosy ny ranobe sy zay loza mety ho atao ho an'ny mpiavinavina tsy mety mibebaka fa zay rehetra efa nibebaka kosa ka nanaraka an Jesosy dia ampahereziny hoe mahereza ianao misy kina tsara azakivy atreo zay zavatra rehetrarehetra misy fa tsy hampaninona anao reny fa zany momba anao ho amintsika ny zany tenin'Andriamanitra izany amen. Misy taratasy ty misy tomobile 9904 TBJ angamba fiara mibahana trano tomobile numéro 9904 TBJ fiara mibahana trano fivavahana ty trano vaovao sa ino tranon'olona zay tompoko dia tahiny Jesosy tsika rehetra amen. Eny ary tompoko dia satria moa eto miteny da dia avy hatrany dia ampibebaka tsika ka dia noho izany tsy tanteraka tsika raha tena mandonanao ny tenin'i Jesosy mibeba tsara mielamy zay ratsy mbola mety hanimban'Andriamanitra atsika sao dia mbola misy fiavinavonana fankahalana tsy vijerena ny hafa tsy fandrarahana ny hafa rehetra handeha tompoko mba hiala handringana ny Andriamanitra efa tsy milalao tsony tsy misalasala tsony mahita ny namantsika zay mbola any zay mbola betsaka ny manompo sampy maty ringana ny fananana mijaly ka dia andehantsika tsy mora ny miala mahazatra kanefa mora
rehefa miaraka amin'i Jesosy. Ataontsika ary ny hira 800. 800 ataontsika ny andininy voalohany sy ny andininy faefatra dia any amin'ny andininy fahatelo sy faefatra hitsangantsika dia hivavaka. Jehovah ray maharo-poana. Jehovah ray maharo-poana, Satya Shivani Jafu, tsy tamboko isaina reny fa ho tako marobe. Tsy tamboko isaina ny fahotako marobe, ka vedoko ny taotro mba mamindra ndiny faefatra hitsangana. Misy anato mako anandrekine izao iso fatratra mba mamindra iondrika hivavaka isika, manondrika ny lohanay eo anatrehanao zay, satria mpanota zay matsiaro notanay mandrakariva, ary matsiaro ny teninao zay fa efa tonga mihitsy anehanao handringana ny mpiavonavina, ary tsy mbola teto amin'izao fiangonana zao ianao fa efa tany amin'ny manodidina, tany amin'ny faritany tany zay nisy tokoa ny ringana, tsy ahoana dia mirotsaka ny tany, dia latsaka any amin'ny rano, miotsaka ny trano Jesosy eo, ary ny rivodozana mely tsy niatra an'izay hitanao fa miavonavina, manohitra anao, reny fahavalonao reny, tsy manaiky ny teninao reny, tsy manaiky ahitsy fa mijoro manamary tena, ary mijoro hatramin'ny farany, tsy ala miratsy fanao, tsy ala mahazatra, ary dia tonga mpanohitra anao Andriamanitra. Mbola mampiteny, mampitandrina anay ianao Jesosy, fa mbola tianay foana ianao, mbola tianay ary tsy te hamono anay ao anatin'ny faratsinay, satria fa nanonona ny anaranao zay, efa nanao fanekena teo anatrehanao, tsy fonao very zay, lafo vidy ny vidiananao anay tamina rasonao, zay raha tsy nisy kilemy zany, tsy nisy fitaka zany ny vidiananao anay teo anatreny Satana, nefa kehitriny Satana mbola tsy mamela mahazo maka ny olonao, manao mihitsy Jesosy ny anandevozana azy very mandrakizay, tsy an'ireny teninao, tapena ny sofina, ataony maheriny fo mba tsy hahibebaka, mba tsy hahifona aminao, ndreto zay manatona bebaka aminao, mivalo aminao, satria ne zay efa voalaza fa raha vao miposaka ne io masoandro io dia efa manota foana zay mandrapalentiky ny masoandro. Ndreto zay Jesosy manaiky afa-tsy zay mety ho zay zanaky ny fahaverezana angamba ny mety tsy anaiky, manaiky zay amin'ny fahotanay, amin'ny fahadisoanay, amin'ny faratsinay, misaotra anao zay raha mbola nandevitra taminay indray ianao, mbola nanindry foka navilinao any amin'ny lalaka any, iny rivodery fiavy tokoa Jesosy. Misaotra anao zay noho ny famondram-ponao, misaotra anao noho ny fitiavanao Jesosy, misaotra fa tsy mety ritra ny fitiavanao, tsy mety miova, ary dia mbola manavery ianao, sarobidy aminao loatra zay Jesosy. Tena efa niteneninao hoe malala eo masoko anenareo, be voninahitra sady tiako, nefa zay indraindray manamafy ny fonay, manao tsinitsinina anao, manao mihitsy mitody damosina aminao aza indraindray, ka dia mifona Jesosy, mivalo aminao, milela-paladia aminao zay mamindra fo aminay, mamelany elokay,
ary zay rehetra dia samy manan'izay fahotana ao anatinay zay mbola renay manapaka anay mamatotra anay zay rehetrarehetra Jesosy mbola mibaiko anay tsy resinay izy ireny tsy azonay ataony manohitra azy fa na manohitra ary zay araka ny teny Paoly apôstôly hoe na dia efa tsy teanao ny raha za dia ny ratsy zay tsy sitrako foana ny vitako ka ankehitriny zay Jesosy efa nomenao fahefana zay rehetra mba handroaka nyreny devoly reny araka ny tenina hoe roainy démonie avoainy démonie ary toero reny devoly reny dia andositra ao aminareo ka ankehitriny zay dia samy andidiny devoly ala ao anatinay hanohitra azy amoaka azy andory sy andevina amin'ny afo masonao satria anao Jehovah dia afo mandevina ho hery tsy fahefana avy aminao Jesosy no azahoako mandidy mandroaka reo devoly zay mbola mitoetra devoly fiavina vonana devoly zay mampankahala olo didina amin'ny aran'i Jesosy miala Satana miala ny devoly rehetra manohitra an'Andriamanitra ny fahavalon'Andriamanitra rehetra miala Satana devoly tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra mandidy doroko amin'ny afony Jehovah doro ho may ary ho any andavaky ny elo mandrakizay nareo any andavaky ny elo tsy manam-pahefana iverina any Jehovah zay any Jesosy zay ary ho any Jesosy mandrakizay sotra Jesosy any andavaky ny elo misaotra Jesosy misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay raha mbola omenao foana zany fahefana zany mbola azahoanay mandroaka sy manohitra n'izy rehefa raha tsy manohitra nie zay dia resy foana andevoziny ka misaotra anao zay afaka nandroaka afaka nandevina ka dia anao ny anamarina ny asa zay nataonay teo Jesosy ka zay noroasinay teo tsy iverenanay tsony Jesosy ary dia miangavy anao zay amindra fo aminay ary hamela ny elokay zay vitanay niaraka tamin'ireo devoly reo fa am'izao sisa zao Jesosy hitandrina ny teninao zay am'izao sisa zao hiaraka aminao tsy mahavonjy tena fa rehefa mamela ny elokay ianao zay Jesosy faly ary rehefa faly zay fa vita fihavanana aminao makasitraka Jesosy dia hifaly zay hiara iteny tahaka ny Davida manao hoe sambatra ny olona zay voavelany hoe sy voasariny ny fahotana sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah ary tsy misy fitaka ny fanahy mino an'Andriamanitra raitsy tompananitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokony ataontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijaly raha nanapaka Ponty Pilato nomborona tamin'ny hazo fijaliana matika nalery nidina tao amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra manindanitra petraka eo kavanan'Andriamanitra raitsy to avy any ny avy tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana ny masina manerana zao tontolo zao fiambonana ny olo masina ny famelan-keloka fitsanganany tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen dia mbola eo mpitsanganana ihany ny anaovantsika ny fihira fa 470 firana fanampiny tompo malalo mpanjakako ianao tamy ao fa resy lahatra noho ny famonjena vitanao endry tompo tsy aiko adinono tsony zany fitiavana nasehonao zany indiny voalohany ihany no ataontsika Tamiafa resilatra unifamusena vitana yeritu siwa jua diluni tsuni reni fitia valwana seuna kwa niu wana voza kunfankukuka niu ny falo fa tsy voavaloko zay natolotra izay natolotra sy fitiavana
ka raiso reto raiso ekeo resy anjakao ekeo resy ny fiainako voninahitra voninahitra ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Mipetraka ny fiangonana. Aratsika miarahaba atsika rehetrarehetra tsy maty fo manaina misaotra anareo rehetrarehetra satria efa niantso tena niantso asa antso fantefasana fanapotehana izao cyclone zany hianatsimo. Saotra nareo ny ainao an'izany, saotra nareo nanao an'izany, tanteraka izany ankehitrinika dia omena voninahitra ny tompo fa lasa ny cyclone tsy teto amintsika. Saotra Jesosy. Tompoko a dia reto a dia misy mpiasa am-piangonana izay tsy maintsy ataontsika veloma androany fa andray retirety izy. Dia Andriamatoa raha tonga Ranto Sarina sy Andriamatoa raha Kotinena Jean Patrice mba hitsangana izy. Izy Patrice fiangonana ka dia zao izy a dia hotsofina rano mba aleo alasany amin'izay a hamonjy ny retiretiny dia omena vola ray tapitrisa tsirairay avy izy a ho fankasitrahany fiangonana azy a misaotra azy tehaka ao amin'i Jesosy sia. Soratra masina dia nilaza hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Tsangantsika rehetra hanao ny hira hoe mamino foko ry Jesosy ny famonjena vitanao. Vavakisika misaotra anao mideranao mankasitraka Jesosy tamin'izay rehetra nanomezanao an'ireo mpiasanao reto niasa teto amin'ny fiangonana. 90 taona mahery
nanaovan'izany asa izany vita izany ka te ndeha sotroronoana izy mitsondrazana ny fiangonana aleo alasana ary mbola hanao ny asany mandramandra mba hahafaty Jesosy taio izy metanjaka mehoery me fahasalamana hanompo anao izy ny vady aman-janany ny anaranao ny angatahako izany amen. Petraka isika dia hiakatra etya Andriamatoa raha tonga ranto fisara ny hitanao eo a ary izy monsieur Patrice tsy eo sitrahana izany sotra tompoko tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina amin'ny tompoa sotra zay ary dia mahiriza matanjah tompo vakiny aty aloha zao a dia nanatateraka ny soratra masina zay voalaza tao amin'ny devotory no miatoko fahina amby roapolo andininy fa raika amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao sy ny ankonanao ianao amen. Noho izany ry havana dia miara-mifaly aminareo izay hovakiana anarany eto ny fiangonana ray manontolo a ka dia hovakiana ampanajana ny anaran'Andriamatoa sy Ramatoa isany no amakinan'izany ampanajana. Razafy Mandimbo Honoré 28 janvier 2022, Rasoary Lala Arnivo Aimé 2 février 2022, Randriamanga Obnirina 1er février 2022, Rakotovao Mialy Entsoa 31 janvier 2022, Ramaherson Nathanaël Al-Jared 1 an, France 29 janvier, Miartso Judeo Lucas 31 janvier 12 ans, Andriamsaina Tsihoarana sy Rasolofo Volasoa 14 ans de mariage, Ranirso Aimé 54 ans 31 janvier 2022, Ramarikoto Tojo Fifalina Tahirniaina 1er février 2022. Dia ireo rehetrareo ry havana no nanoratra ny anarana taty ary dia hiara hifaly amin'izany tsika kanefa fatatsika fa zany tsingeritaona zany tsy mandehandeha ho azy zany fa miendrika loatra n'izany ny fanomezana ka andeha ho jerevantsika ny fanomezana izay atolotra anareo androany araka izay voalaza amin'ny salamo fa 7:30 dia ny andininy fahaefatra ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny anao izay irin'ny fonao amen. Atsika rehetra ry havana izay nanoratra an'izao tsingeritaona izao na ho atsika rehetra ihany koa izay tonga manatrika etona izany ny tenin'Andriamanitra ho atsika androany. Miravoravo amin'i Jehovah ianao dia ho azonao izay irin'ny fonao. Izy amintsika moa ry havana ny tsy manana faniriana isika rehetra angamba. Noho izany a izany indray ny tenin'Andriamanitra omenanao androany a ny amin'izany firavoravony izany. Eo am-pitsanganana no hanaovantsika ny hira faharoapolo ho fiarahantsika miombona fifaliana amin'ny zareo a dia nandininy voalohany ihany a ary hivavaka tsika ao aorianan'izay.
vavaka isika. Voninahitra ho anao Jesosy ny amin'izao fotoana izay ahafahanay mitondram-bavaka nyreto olona azo mitsingeritaona maro isan-karazany reto. Fifaliana ho anay loatra zany na tsy aron'izany anniversaire zany a, ka ndreto zahay Jesosy ankehitriny mankasitraka misaotra indrindra ny amin'izany fa manatanteraka ny voalazan'ny soratra masina izay hoe miara mifaly amin'izay mifaly dia miara-paly eto zahay fa indrindraindrindra koa Jesosy mitondram-bavaka an'izy ireo. Ao ny efa lehibe, ao ny nahazo an'izany hoe 14 Jean de mariage zany, ao arany mbola kely Jesosy. Mangataka aminao zay Jesosy. Mba ho tanterahanao amin'ny mandrakariva ny teninao Jesosy izay milaza fa ampy ho anao ny fahasoavako ka na kely, na lehibe, na tanora, na antitra. Ninona mety ho toetra, ninona mety ho endrika izany taona izany Jesosy a. Ampodiny fahatanyrahany toy ny an'ny voromahery indray ianao an'ny lehibe, ary amparoroka ny ankizy ianao hitompo-saina vatana ary fanahy aminao Jesosy Kristy a, ilay mpanjakanay sy tomponay. Ninona mety manahirana an'ireo, ninona mety ho irin'ireo Jesosy androany raha mba niteny ianao hoe miravoravo amin'i Jehovah, dia omeny anao izay irin'ny fonao. Ka na dia ao anatin'izao rivo-doza izao aza, na dia ao anatin'ny fiainana mety ho eritreretina fa mafy aza, ka miravoravo aminao ireo Jesosy a, dia mba tanterao izay irin'ny fony. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mahasoa toerana tompoko. Andriamanitra izay misy aminao dia atolory ny fifaliana fa zay ny ilainy amintsika.
vangana joroiny faneva itanurany Jerusalem ema vangana retuizi iruana sabali fanjano fanjana fanjana rina makungo anda awe anda vavaka sika Jesosy io hanatanteraka ny procession zay a mba ho fampitombona ny ambaindain'ny fanjakanao anatanterahana reo asanao eto a dia nao Jesosy no mbo hijery ny olonao tsirairay araka zay riny fony e ary dia nao mba hakasitraka zay mba omeny ny tsirairay dia avy Jesosy atreo zay a ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy marina avy any Nazareta no angatahany zany amen dia nomboka ny procession toko fangatsy rakitra procession aloha ya zafady tompo telo sy telonjato ho mandro sorom-panaraton'i Jesosy dia atao zay tokony atao azafady tompoko toizatsika ihany ny rato
dia nomboka ny processiontsika zandriavana ataontsika eo a izany fotoana zany ira fahenina sy telonjato mamafazavoka aza mba malaina fa tsy fantatrao re izay vanina. Mbola ho ampitomboina ho amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ray. Amen. Dia tonga eo amin'ny raharaham-piangonana indray tsika tompoko. Ny vakiteny soratra masina iraisan'ny FVM Androany dia eo amin'ny Genesisy toko fahafito amby telopolo. Ny Ndralano Josefazy sy ny varotany azy mandeha. Fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara tany Nandram-pandrana ho an'ny FPVM rehetra. Antony fanemorana fivoriana riavana ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo noho ny toetrandro izay mahatonga sakatsakana amin'ny lalana isan-karazany. Ny brofoibe izay manana ny filohan'ny pasteur Randrenatoandro Jean Joseph dia mandray izao fepetra izao fa foana ary ahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fivorian'ny famille, ny iraka, ny mpiandry, ny mpiomana ary ny mpampianatra. Dia mampahery anareo rehetra mba hivavaka mandrakariva ho an'ny firenena sy ho antsika rehetra koa. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Ny filoha pasteur Randrenatoandro Jean Joseph. Tany Naninandrano faha 9 febroary 2024. Ilazana ny dekona perinasa rehetra ka mahafeno ny fepetra azahoana manao fisoratana anarana ho dekona eto amin'ny fitandremana tany Naninandrano mba ho tonga eto am-piangonana ny zoma 1 febroary 2024 maraina na ny tolakandro na ny sabotsy 20 febroary 2024 maraina na ny tolakandro ihany koa mba andray ny toromarika ny fanavaozana ny fisoratana anarana. Ny tsy fahatongava iray amin'ireo andro roa ireo dia midika ho fietoana amin'ny asa mahadekona mandritry ny taom-piasana 2024 2024 ny filohan'ny fikambanan'ny dekona. Filazana ny firaisan'ny sampana ampandrana tany Naninandrano. Ampitomboina ho amintsika ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Mampafantatra antsika mpiara-mivavaka ny firaisan'ny sampana ampandrana tany Naninandrano fa ho tanterahana ny 13 febroary 2024 ho avy izao ny fanateram-bokatry ny F7 toy izao ny fandahara-potoana. Ny alakamisy 10 febroary 2024 fampianarana soratra masina iarahana amin'ny mpitandrina Dieudonné mitondra ny loha hevitra fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ny alahady 13 febroary 2024 kosa amin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 10 ora maraina vavaka sy tenin'Andriamanitra. Amin'ny 2 ora sasany tolakandro fametrahana takela-bato fanamarina ny 20 taona ny taonan'ny firaisan'ny sampana. Amin'ny 5 ora hariva rodorodim-piderana iarahana amin'ireo sampana 13 mandrafitra ny F7. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tompon'andraikitra. Fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara foibe tany Naninandrano, antony tatitra.
ry havana ho aminareo anie ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika tatitra ireo fanomezana ndraisina teto amin'ny FPVM Tananandrano atolotra ho an'ny trabony toy ny fitafiana maro, akanjo, lamba sy ny sisa, vary, menaka sy ny sisa, vola mitentina 5,405,900 ariary na 27,29,500 francs. Mankasitraka antsika fiangonana tamin'ny fanomezana ho an'ny mpiray tanindrazana. Misaotra Tompoko Jesosy Kristy amalifity ny tompon'andraikitra. Dia tonga eo amin'ny filazana fanambadiana an'ireo zanatsika. Andriamatoa Rakoto Manuela sy Andriamatoa Tinarson Maminirina mivady ankilany. Andaniny Andriamatoa Ramatoa Ravololo Nirina, Andriamatoa Rakoto Arso Emile ankilany. Dia faly mampandrehanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Tinarson Mami Lalaina sy Rakoto Arso Sarbidy Balsam zay atao eto amin'ny fiangonantsika FPVM Tananandrano Ampandrana ny 10/02/22 amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa Rakoto Armanana Benjamina sy Razafy Manitra Bakola Somivady Andaniny, Andriamatoa Ramarokoto sy Razafy Malala Noeline mivady ankilany. Dia faly mampandrehanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rabenjami Parfumé sy Ratolo-Janahary Natanaela Eliza zay ho tanterahana ao amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano ny asabotsy 12 febroary 2024 amin'ny 1 ora maraina. Andriamatoa Be Mahazatra Razanata sy Tahinarmanana Faramalala Andaniny, Andriamatoa Razafy Nirina Albert sy Ramatoa Saondrafary Charline ankilany. Dia faly manasa nareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ramiada Maefa Safidy Niaina Mahazatra sy Saondrarmanga Nirina Albertine zay atao ny asabotsy 12 febroary 2024 ao amin'ny FPVM Tananandrano amin'ny 7 ora maraina. Dia ireo zanatsika zay anorina tokantrano raha misy mahita tsy mamety an'izany fanamasinana ny fanambadiany zany dia aoka izy anantona ny mpitandrina. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay fa niava malalanay andria mifidy lantony aina dia natsony ray nody any amin'ny zoma 2 janoary 2024 rehefa ny vahiny 27 taona teto an-tany hoy ny vadiny Ranivo Arso Antamalala Julie, ny zanany, ny rainy zay dekona ao amin'ny groupe 3, ny reniny Randriambololona Gislaine zay sampana ao amin'ny vondrony mpampianatra, ny rafozany, ny renibeny, ny rafozambeany, ny retapo aminy, ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana sy ny fikambanany dekona ary ny sampana hafafi ao amin'ny FPVM Ivato aéroport, ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny ID Motors, ny First Energy, ny Komatsu, ny Fokotany Soavinarivo, Beravina, Antsapandrano ary Amboatrabiby. Ny nofiny dia efa niala tao amin'ny lo 33 SOAD Soavinarivo Ivato ny alatsinainy tamin'ny 4 janoary 2024. Nentina tao amin'ny fiangonana FPVM Ivato aéroport tamin'ny 12 ora mialohan'ny hitondrana azy tany amin'ny fasandrazana Beravina Antsampandrano Ilafy.
amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesanay anareo fa niava malalanay rahendry ary manga andry ary soravo dia nantsony ny ray ody any aminy alahady 3 janoary 2024 rehefa nivahiny 4 taona teto an-tany hoy ny reniny ny renibeany ny raitapo aminy ny raitapo amin'ny reniny ny fianakaviana avy amin'ny rainy ny fianakaviana manontolo ny ekara Notre Dame de Fatima Ambohimirary ny fiangonana FPVM Tanànandrano Apandrana ny ekara Ambohibato Ambohimanamboly ny fokotany Nanisana Iadimboly ny fokotany Ambohibato Ambohimanamboly ny nofiny dia efa niala tao amin'ny tranony lo 2 GK Nanisana Iadimbola ny alarobia 2 février 2024 rehefa avy natao veloma farany sy nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ary nentina nalevina tany amin'ny fasan-drazany Ambohibato Ambohimanamboly. Fisaorana izahay zanaka manjafy ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno anareo rehetra sampana lampe promotion lafo vidy ny fifoazana rehetra ny mpiara-mivavaka tonga ny dodododo sy nampahery ary nitrotroam-bavaka anay tamin'ny fahalasana ny reny malalanay itompoko vavy Razana Drafara. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fitianareo ary anonitra izay nataonareo taminay. Ialana tsiny amin'ireo izay tsy tratra antso noho ny fahafenondrano be loatra fararakitra anaovana ny asan'Andriamanitra 10,000 ariary misaotra tompo. Andriamanitra tompony fampiononana feno ane ampionona ary anasitrana ireo ratrapo dia toy izay indray ndraraha-mpiangonana teto amin'ny fiangonantsika. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Vola 10,000 ariary tsy nisy soratra. Nisy ny vavaka natao tamin'ny alarobia teo fandroana andrivo-doza fa niorina no ilaina naomby ny valim-bavaka misaotra Jesosy fatateraka ny vavaka tsy animba zavatra tsy nisy vola moa nampiarahany. Indro Jesosy ny ampafolo ny karamako dia mbola misaotra noho ny tombonandro 2500 ariary ho an'ny mahantra misaotra Jesosy. Misaotranao Jesosy noho ny fiarovanao anay ka nahafahanay indray iona aminao eto androany. Mandrafo Jesosy tamin'izay rehetra tsy fatanterahako. Koa indro aho manolotra vola 70,000 ariary ka 20,000 ariary atolotra ho an'ny mpanadio AVC, 50,000 ariary atolotra ho an'ny dada RJJ Bonane. Misaotra Jesosy dia apetraka ompelan-tananao indray ny herinandro vaovao izay omenao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny zavatra mahagaga nataonao tamin'ny fiainanay mianakavy kely. Tao Jesosy ny asa fivelomana sy ny varotra. Misaotra Jesosy tompo vola voady eo W 5,000 ariary. Aritan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany Genesis 1:31. Misaotranao Jesosy fanomenao ilay zavatra nankatahanay efa ely izay ary tsara lavitra noho nankatahana nomenao. Avy aminao izany voninahitra an'Andriamanitra ihany hamenona vola 10,000 ariary. Tsy nisy soratra vola 25,500 ariary.
misaotranao izay jesosy fanomenao mpanofatrano voninahitra ny eo anao irery ihany jesosy dia mba omeo mpanofatrano koa izay tady izany ary mitady trano hofaina amenina sorabola 30 000 ariary mitsinjara 10 000 ariary ho an'ny fiangonana 10 000 ariary ho an'ny manitra 10 000 ariary ho an'ny toby Ambohitsimeloka voady ity indray jesosy 5 000 ariary ampandrosoana ny asanao misaotra jesosy fanovonjenao ny mpanomponao vola 5 000 ariary rakim-pisaorana misaotra betsaka jesosy fanarovanao ny malagasy rehetra ka faly fonay miazakazaka misaotranao tamin'izay rehetra nitahinao anay sy ny fiarovanao ny vahoaka 20 000 ariary ho an'ny dada 20 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ary ho an'ny manitra 10 000 ariary dia ambino an-tran'ny fiainanay rehetra tompo fa vokatry ny fonay na vita mpandray ny fanasan'ny tompo zay ny isaorany fangatahany ira sampana lampy ohatran'ny sarotra vakina lizy vola 10 ariary tsy nisoratra vola 20 000 ariary jesosy ity indray ny rakim-pisaorana tolotranao misaotra jesosy eo noho ny fahasoavana sy ny fitahina nomenao ny ankonako misaotra jesosy 10 000 ariary ho an'ny W 10 000 ariary ho an'ny pasteur ambanivohitra 4 000 ariary ho an'ny fifoazana totaliny 24 000 ariary misaotranao ray noho ny fitiavanao sy ny famindraponao noho ny fitiavanao sy ny fiarovanao any amenakavy misaotranao vakiny hatramin'ny farany izay jesosy hiado anay ary izay dia mpanomponao mandrakizay 25 000 fiamzena 5 000 ariary ho an'ny dada misaotra jesosy mbola narovanao tamin'ny loza rehetra ary nitahinao ihany koa manotra vola 60 000 ariary ho anao fankasitrahana 40 000 ariary ho an'ny traboina 20 000 ariary ho an'ny dada dia apetraka aminao jesosy ny fanokafana tsena vaovao amin'ny volana marsy iny dia hita io ihany izay mba ahazo zaza amin'izay misaotra betsaka jesosy misaorany Jehovah fanahiko izay rehetra atao anatiko io misaora ny anara-masina misaotra n'Andriamanitra misaotra ny ray aman-dreny dada zaka ao amin'ny 2e étage aho noho ny fahasalamana azo ny vadiko dia manolotra rakim-pisaorana 5 000 ariary ho an'ny dada zaka fa afaka tamin'ny fahazaran-dratsy rehetra nataonay vola 5 000 ariary izany jesosy mamindrafo amiko esory ny fahotako mamela ny eloko misaotra jesosy arovony tamboko mba tsy azerany cyclone arovo jesosy ary tayomba ho vita ireo ny anjera misaotra jesosy vola omena ny dada pasteur filony FPVM 5 000 ariary mangataka vavaka mba ho vita ireo simba ireo mifona sy mibebaka aminao izay noho ny fahotanay iny misy vola kely jesosy eo 1100 ariary omena ny traboiny mangataka bavaka mba hanana fahasalamana hatrany misaotra jesosy amen misaorany Jehovah fanahiko ity indray jesosy ny ampahany tamin'ny vola izay nomeno ahy tamin'ny volana janvier 2022 iny vola 50 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny dada ny 30 000 ariary ho an'ny manitra totaliny izany 50 000 ariary mangataka vavaka fa saika tapaka lalan-drà misaotra jesosy eo amen fanatim-pisaorana noho ny tantanany tompo ny asa mandrarà vola 60 000 ariary anaovana ny asa atao am-piangonana mangataka vavaka ny toizan'ny asa mba ahazona manefa nitrosan'ny banky voninahitro an'Andriamanitra rery rakim-panonerana 10 000 ariary ho an'ny W premier étage misaotra jesosy tiako ianao jesosy amen jesosy eo misaotra noho ny fitahina omenao anay efa mianaky indray ampahafolo ny karama 22 000 ariary ho an'ny dada RJJ 5 000 ariary ho an'ny radio 5 000 ariary ho an'ny W 5 000 ariary ho an'ny sampana fanantenana 7 000 ariary oatolotsika alotsopony rakitra ngano fa vitany jesosy eo mbola apetrako aminao ny asa izay ho an'izy mianaka misaotranao jesosy fanarovanao teo anatrehany-drivodoza sy mbola nanomezanao famindrapo mba meorariny aho jesosy
ionatre n'ilay mpiara-miasa amiko manendrikendrika ahy vola 65 000 francs ampafolony karamako na 13 000 ariary zany ka 35 000 FMG na 7 ariary ho an'ny dada 30 000 FMG na 1 ariary ho an'ny manitra ny atolotsika aloha tompoko ny fanatitra dia toizantsika ihany ny voaty na mafamakina ny voaty voninahitraneo an'Andriamanitra irery any aleluia masina 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 Jehova tompony maro elika ny voninahiny tany rehetra amen petraka ny fiangonana toizana ihany ny boady ny fahasoavanao Jesosy no natoy izao ahy ampafolony karamako 40 000 ariary gataka aminao a Jesosy eo mba afao amin'ny fatorako ao dia ny tsy fahamarinana sy ny fijangatsangako 20 000 ariary ho an'ny dadarandrina toandro 20 000 ariary ho an'ny W magataka vavako ao pastera ho afaka amin'ny fijangatsangako misaotra Jesosy saotra Jesosy raha mbola afaka manefa ny voady amin'izao iny ampafolony tamin'ny volana janvier dia ta io ny asa fivelomako mba ndroso mba azo tombony afahana anefana anao ny asanao vola 27 000 ariary omena ny mahantra raha kompisaorana magatabavaka ho an'ny asa fianarany kiady fahasalamana ny telo-mianaka vola 10 000 ariary ho an'ny traboina Jesosy eo misaotra anao ny ankonako fa nomenao fahasalamana izay menao asany zanako tainao foana ary arovanao ny ankonako mamarinao tamin'izay tokoa ny teninao hoe indro aho ombanareo mandrakariva mandra-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao misaotra Jesosy vola 100 000 francs na 20 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny dada ary ny 10 000 ariary ho an'ny traboina
indro ampafolo ny karamako tompo omeko anao anaovana ny asanao mba te i jesosy sy ny asan-dada sineny vola 25 000 ariary any dada RJJ sy ny mahantra ny fiangonana. Saotra jesosy noho ny fitahino anay sy mbola nanomezanao anay fahasalamana manolotra rakitra fiboana 2700 ariary mangataka vavaka amin'ny dada RJJ ho an'ny fivelomanay sy ny fianarany izay efatra menada voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany tsy nisy soratra fa-tsy hoe voady masina vola 3000 ariary. Voady ity indray Jesosy ny sombony izay nomenao anay kely izay nomenao anay kely fa ny fonay manolotra Jesosy jerena makasitraka anao indrina tompo vola 60 000 ariary anampianany W. Ho an'i Jesosy misaotra betsaka anao izay Jesosy noho ny fiarovana anay tamin'ny rivo-doza ka manolotra vola 5 000 ariary ho fandraisana anjara ho an'ny fananganana ny fiangonana Soamana ndray ohatran'ny ratsy fakina be 5 000 ariary ho an'ny fiangonana Soamana ndray. Saotra Jesosy tamin'izay nataonao taminay vola anaovana ny asan'Andriamanitra 4 000 ariary. Manomeza voninahitra an'Andriamanitra ny anarany tondra fanatitra ka makanesy eo amin'ny kianjany miankofa natrehan'i Jehova amin'ny fiangona masina. Saotra ny Jesosy aho fa nahazo indray ny karamako tamin'ity volany ity koa tia ny ampahafolony 5 000 ariary ho an'ny radio. Saotra ny Jehova ary fanahiko araza misy adinoana fitahiny rehetra misaotra Jesosy ny fitantanao rehetra tamin'ny fiainanay nandritry ny volana lasiny izay tsapanay fa teo foana ianao koa indro manolotra vola 30 000 ariary atolotra anamboarana ny W-piangonana misaotra Jesosy mangataka ny hira 5,295. Saotra Jesosy fa mbola menao fahasalamana izay mianakavy voninahitra anao rery ihany 47 000 ariary ampahafolo-karena volana janoary. Saotra anao a Jesosy fa nahatratra ny andro naterahako an'io 9 febroary apetrako apelatanao Jesosy ny hoaviko sy ny fiainako rehetra mbola ho avy amenina vola 10 000 ariary. Izay zany ny totalin'ny voady teto amin'ny rihana ambany 970 ny tao amin'ny rihana voalohany 770 ny rihana faharoa sy fahaefatra moa zany dia ny dekonina ihany fa tsy nisy mpiara-mivavaka mampirofo zany fa mbola miasa foana Jesosy ary mihainy mivavaka ataontsika ho azy samirery ny voninahitra. Amen. Eny tokoa dia misaotra ny plaza raharaha ny raharahan'ny fiangonana sy ny milazany zany fijoroana vavolombelona lehibe zany mahafaly dia mahafaly tokoa zany fa tena tsapa tokoa fa ny mason'ny tompo sy ny fony dia eo amintsika mandrakariva dia mbola mpitombony amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia faly miarabantsika avoaka an'Andriamanitra rehetra natratra ty lahady fandraisana faharoa amin'ity taona 2024 ity atao fifaliana ho antsika zany fa na dia namindalo lalatsarotra firenena dia navahan'Andriamanitra tsika ampahirezina antsika fiangonana tena ampahirezina antsika fiangonana fa taona ninona moa ty taona ity herin'Andriamanitra tsy rehefa tsara fa nanomboka janvier tsika nanomboka février namaky ny tenin'Andriamanitra daholo zao vahoaka be dia be zao zay mbola tsy tonga teto tsy nahina tsy rehefa navahan'Andriamanitra tao amin'ny be somary tsika tanina rivoreriny tsy nahatratra an'izany saran'Andriamanitra zany ny heriny tenin'Andriamanitra ary dia ampahirezina antsika vakio ny tenin'Andriamanitra ary iaino zany fa jerefa gaga be nge tsika ny rahona mantsara miverina makany ny raha nitsofony rivotra ny raha mitoko makany fa gaga mijery ny raha miazakazaka miverina makany inona ary ty ataonao ty Andriamanitra tena zava-mahagaga mihitsy tena zava-mahagaga mihitsy fitahina ho antsika vahoaka an'Andriamanitra zany erezo mamaky ny tenin'Andriamanitra fa zany ny heri ny tenin'Andriamanitra zay iainantsika rehetrarehetra. Manarak'izay hitsangana eto ireo komity ny fifidianana solotena ny amin'ny fifidianana ny dekona dia menazy ny fitenehana mety isy fanazavana sy ambarany amin'izany fa dia mampirisika antsika tanora tsika zay lina rehetrarehetra tsy ny tanora ihany fa zay mbola ao anatin'ilay fepetra zay ilana ny dekona
mba hirotsaka daholo satria ilain'andriamanitra ianao teny ilain'andriamanitra fa ny fisinao ao anatin'izany atao hoe fanomponan'andriamanitra zany mahafaly azy be lehibe voninahitra atao an'andriamanitra ny amin'izany mandroso tompoko. dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetrarehetra mpianakavon'ny finoana eto amin'ny fitandremana reny ny foibea ny komity mpikarakara ny fifidianana dekona dia manao an'izao antso sy filazana manaraka izao ho fanatotosana ny fifidianana dekona izay ho tanterana ny alady 20 maritra 2024 dia antsona isika rehetra mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ny FPVM fitandremana tanànan-drano izay tokony fidya mba hisoratra narina sy andray ny kara-pifidianana ao ampandraran'ny fiangonana dia madamo Saoly sy madamo Lalatina izany manomboka androany ka hatramin'ny 17 maritra 2024 farafahatarany amin'ny ora andavanandro fisokafam-birao ny ahafahantsika manao izay fisoratana narina izay ny asabotsy ariva sy ny alady tontolo kosa dia ny solotenan'ny komity no mandray ny fisoratana narina etsy ambavady etsy entanina mihitsy isika rehetrarehetra mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ny fitandremana mba ho avy soratra narana akan'ilay kara-pifidianana fa riva tsy manana an'izay tsika dia tahaka ny tsy mananjoa hifidy tahaka ny eto amin'ny firenena ihany mananjoa hifiditsika ka ty am-piangonana vetsika dia tsy hanao an'izay didy masina izay dia manantenantsika rehetrarehetra ho avy amin'izany ora voatondro izany ho antsika dia kona perinasa kosany fa latsaky ny 5 taona ho antsika perinasa sy ny mpandray fanasan'ny tompo vao hirotsaka hovidiana latsaky ny 15 taona dia tanitsika mba hamonjy ny dinika voalohany eto amin'ny fitandremana tanànan-drano manomboka amin'ny zoma faraky 10 febroary izay hoe amin'ny zoma ho avy zao zany sy amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 12 ora ny andihan'ny voalohany ary ny andihan'ny faharoa kosa dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora ariva mariana kely manomboka amin'ny 9 ilay izy dia tapitra hatramin'ny 12 fa raha misivy zany ianao vao tonga dia miandry amin'ny rondra ianao vao tonga tsy misy hoe izy nydingana voaloha sy faharoa fa rehefa tonga ianao amin'ny 9 dia raisin'eto ianao dia tonga ianao amin'ny 2 dia raisin'eto ianao tahaka izany koa ny sabotsy amin'io fotoana io ihany koa ny andraisantsika ilay taratasy fisoratana anarana fiche de candidature ho antsika tsiraray avy na ho antsika efa teo aloha na ho antsika izay vaovao maniriny hirotsaka ho diakona ny famerenana ny taratasy kosany ho antsika rehetrarehetra izay nanavao ny fisoratana anarana na ho antsika vaovao dia manomboka ny alatsinainy fa 14 febroary 2024 hatramin'ny alahady 20 febroary manomboka amin'ny 9 ora ariva isy fandraisana dinika ireo mpirotsaka na mpanavao ny fisoratana anarana eo am-panatanterahana eo am-panaterana ny atota taratasy eo amin'ilay fanaterana ilay dingana voalohany ilay fizarantsika eo tsika no mizara hoe iza no avy ny alatsinainy 17 misy numéro zaraina fa tsy hoe tonga ty foana ianao manomboka 14 manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alahady 20 fa misy fizarana ao anatin'izay zavatra izay raha misy fanazavanao tianao azo momba ny firotsahana hovidiana dia manasanao amaky ny misy taratasy atya mikasika ny lalam-pifidianana rehetrarehetra ary manentana antsika rehetrarehetra ihany koa le hirotsaka le andray anjara amin'ny fifidianana mbola ho avy hisoratra narina indray ao amin'ny madamo Saoly sy ao amin'ny madamo Lalatina ny voninahitra zany dia ho an'i Jesosy rery any hoy ny filohan'ny komity iraka Ratelson Filipo dia manao velomantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray misaotra tompoko. dia ho faranantsika ny fanompoam-pivavahana ry havana eo mpanatanterahantsika izany dia ataontsika eo mpitsanganana aloha ny hira fa 570 sy 900 ny andininy voalohany ihany aorianan'izay ny vavaka sy tsodrano miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa miorena mafy tsara Yeah.
vavaka isika misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina midera sy mankasitraka zay satria vita somatsara fa mipompivavahana tapany voalohany teto mankasitraka Jesosy niaraka taminay rehetra eny tompo ianao no memboninahitra ankalazaina ary dia taio zay rehetra natao mba ho voninahitry ny anaranao ankehitriny zay Jesosy dia mitondra ambavaka anyreto fanatitra zay nentina teo misaotranao zay satria mbola nanokatra ny foamam-pananay ianao nazahoanay nanome araka ny fonay zay tianao tokoa zany Jesosy nanome fankasitrahana ao ny voady masina zay natao fiderana fisaorana eo Jesosy ireo ampahafolo-karena zay nentiny niderana sy nankasitrahana anao nomenanao tamin'ny fo madio zany dia raiso zany mba hiara isaotra anao zay rehetra eo anatrehanao manao hoe misaotra Jesosy mankasitraka tompo dia akory fangatana be dehibe maro be Jesosy efa teo koa ny anjelinao nakany renao daholy zay voalaza ny mpanomponao tsirairay avy zay nampangetaetany fony zay mba nirin'ny fony ianao Jesosy ny anatateraka ny teninao amin'ny soratra masina nanome anao araka ny fonao any Andriamanitra ka zay rehetra Jesosy manantena fa anome anay le irainy fonay zay ary manantena ihany koa le tokony ho anay le avy any aminao ka zay rehetra dia araka mbola angataka aminao manao hoe Jesosy eno eny vavakay dia mankasitraka tompo dia eny Jesosy mitoy ny vavakay ho an'ireo namanay be dehibe ny tsy tonga eto Jesosy na dia efa naniry tena nikasa ho eto amin'izao toeran'izao na idera sy isaotranao fotsiny aza tamin'izay rehetrarehetra nataonao fiarovanao fitantananao fitsimbinanao ny ainay mbola samy nataonao anatinay dia mba jereo Jesosy any ny marary any amin'ny hopitaly any tsy fantatra tsony any ireo rehetrarehetra nifindra monina tsy fidiny any amin'ireny toerana zay nametrahana azy no novoina Jesosy ampaherezo misy mitady ianao fatratra any misy mila vonjy any Jesosy eo ianao mba andeha any amin'izy ireny ianao anome azy arak'izay fa nataonao Jesosy fa zay rehetra mangataka aminao dia tonga eny ianao manome ka mba jereo tsirairay ny marary mba hisoronao ny fanaintainany mba hositranonao ary namety efa eo ambavahoana hitondranao azy ody dia ampahery azy ianao ampifaly azy hitondra azy mba ho tonga any aminao any eny Jesosy apetraka eo am-pelantananao daholy ireo rehetrarehetra mananolana any ianao no mpanampy azy Jesosy araka ny teninao manao hoe sambatra zay manana ny Jehovah Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy anampy azy reo ianao ny amin'izay ilainy natramin'ny kely indrindra natramin'ny lehibe indrindra dia matoky ianao zay Jesosy ary mametraka ireo zanakao sy ny asan'ny tananao rehetra any amin'izay misy azy any mba ho tsara ambana ho tsara karakara ho tsara fierovana fahadidinao reny Jesosy ary ny firenenay dia jerenao manokana be ny fahasimbana Jesosy mety vokatra zay rivo-dozy zay ao ny tena kivy tokoa ampaherezo reny ampio reny amin'izay rehetrarehetra ilany ianao Jesosy dia mankasitraka anao indrindra zay ary eo amin'ny filoham-pirenena izay mety ho sahiran-tsaina tokoa satria mbola tsy afaka akory tamin'ny tapany voalohany tamin'iny rano be iny tamin'ireo olona zay karakaraina mila vonjy fanampiana rehetra tonga ndray koa ny manaraka hampahery azy hatrany ianao Jesosy ianao eo anilany mba hiaino sentiny fony mba tanterao amin'ny teninao manao hoe anome sainanao sy hampianatra anao ny lalaka lenao ane Jehovah ianao Jesosy anatanteraka zany mba tsy hampiherikerika azy mba tsy hitodika any amin'ny zavatra hafa fa hifikitra sy hibanjina aminao fa ao aminao ny misy ny ilaina rehetra Jesosy dia misaotra mankasitraka ary zay rehetrarehetra Jesosy manana an'izay mba entina eo aminao koa na dia ray minitra monja aza Jesosy fa kely ny fotoana eto mba henao Jesosy eny Jesosy manapaka sahady zay na dia
mbola miteny aminao aryreo malalanao rehetra azafady jesosy a mamindrafo aminay mamindrafo amiko koa mba ianao jesosy ny mbola hijery azy reny amaly azy a mbola iaino azy any tokantrano zay misy azy rehetrarehetra any ary zay rehetra tsy fenonay teto jesosy tsy voatakay dia ampiarahanay a amin'ilay vavaka tsara sady feno ankasitranao zany manao hoe rainay iseny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao amin'ny sitraponao ny ety atany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io ny anana sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra nay amin'ny fakam-panahy manafana amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompo-mpanjaka antsika ho Jesosy amintsika tsirairay mahereza sy mahatanjaha ary aza matahotra azy aza manà fa zao Jehovah Andriamanitra reo lay Andriamanitra mahery manana ny fanjakana tsy azo ampiroorona satria Andriamanitra afo mandevina no miaraka aminao miaraka aminareo tsy andao anareo tsy afoy anareo fa tahaka ny nombako any Mosesy nombako anareo izay rehetra mino sy matoky dia anao ny tera anao ny haja anao ny voninahitra ry Andriamanitra avo indrindra ary ho aminay hatrany ny fiadananao araka ny teninao hoe ny fiadanako no avelako anareo ary ny fiadanako no omeko anareo koa mandiana amin'ny fiadanan'ny tomponareo mankasitraka Jesosy mankasitraka tompo amen. Engany eka ombanao Jesosy ny andininy voalohany no ataotsika engany eka ombanao Jesosy tateraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany aleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro enika ny voninahitra tany rehetra dia mahereza mahatanjaha tokoa tahiny Jesosy daholo tsika rehetra amen. Fanamariana vetivety tompoka noho ny amin'ny toetrandro moa tompoko dia be dia be ny olona tsy tonga nanatrika izao fanompoako vavahana izao tao amin'ny deuxième zao dia tsy nisy tany amin'ny quatrième tsy nisy 318 dia mino fa manaraka izao fanompoako vavahana izao ianareo any tokantrano any eny fa ianareo hatrany Dilambato any ampitan-dranomasina any dia araky nefa mahazatra zay efa nataontsika tamin'ny fotoanan'ny confinement tompoka mino fa efa vonony anareo saika andeha aty ny bus moa dia tsy nisy mihitsy ka dia zay rakitra efa voahomanareo any tompoka na inona eny hatramin'ny procession dia atero atao amin'ny raon'ny pasteur Marcelin fa izy no mandray mahakasika an'izany rehetrarehetra any fa hitan'Andriamanitra ny fikasanareo ary dia mahafaly an'Andriamanitra zany ka dia aza manadino manome izany fanatitra izany zay efa natokanao ho an'Andriamanitra fa ny manome ampifaliana hony izany no akasitrahan'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoka. Nalavitra azy ianao taloha tsy fohiny
tsy nalala le tomposo nefa nantsoiny nirenireny lavitra be tsy nalala ankehitriny tonga zanaka malala aza mieritreritra anao e favery tsy sosiane tsy namelanao irery ka naino ne lokana ditrantsika tsy nanary izy fambola ny andratsika matuki vefapanjesiana vefapanjesiana na elazy anao tsy nivavaka nanery anao ny fiainana kareraka eo indrindrane jesosy manafaka ny lalan-tsarotra ovainy ovaova mitody vetivety fa omeny anao ny zavatra tsy takatrao fa ny tompo ane mahay zava-makaka ny raha omaity ho any mbola isava matuki vefapanjesiana vefapanjesiana ry havana malaletra amin'ny tompo dia ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Zava-dehibe ny androandroany ry havana mba ampahafantarana antsika. Hay ve tsika ity ka henon'Andriamanitra foana? Rehefa tambola tany Andravoahangy fivavahana isika dia nisy an'izany cyclone Géralda zany. Tamin'izany nalaza be mihitsy fa hoe horipaka Antananarivo tamin'izany fotoan'izany. Dia hozy dada tamin'ny fifoazana tamin'izany anisan'izany zay. Raha azo atao izy dia trano tsara hipetrahana. Ho an'izay te hipetraka ato am-piangonana dia ato. Dia natory tao am-piangonana, maro zay ny natory tao ry havana tao amin'ny akano. Dia sady mivavaka, ay le sainy nakao am-piangonana iny a mba hiombombavaka, mba azahoana valim-bavaka. Inona ny valim-bavaka tamin'izany? Nandalo tao Angavokely a ny rivotra Géralda dia niakatra ambony be tsy ny passé teto Antananarivo. Zany ny zavatra nisy zany a ho
ho atsika zay tsy nalalan'izany dia mpahafantarana n'izany ary raha ohatra ndraika tonga ty betsiray ty dia samy miorooro daholo ny olona rehetrarehetra hoe oloza satria matratra 265 kilometre reo ny rafalina ataon'izany dia zava-doza dia maromaro tsika teto amin'ity fiangonana ity be no mifandray manao atao tsika nakay hivavaka mba handalo fotsiny zany fa tsy amin'inona amitsika eto Antananarivo dia nivavaka nanomboka nivavaka efa ho tapabolana latsaka kely satria ngezabe zany raha zany rehefa nivavaka tsika ry havana dia raha ina Jesosy tompo zao ve raha niabe zany mba tsy ray zany ngezabe taiza ianao mbola nisy cyclone mandalo any savana rano be foana eran'ny Madagasikara mandeha any atsimo any rano be indrindra manantananarivo dia manina nefitsika zao aiza zay orana dia osy ny olona hoe fa inona zany nyvalim-bavaka ary mbola lazaiko aminareo ry havana mpanompon'Andriamanitra ato amintsika zao ny valim-bavaka rehefa nitaraina dia zao nasiany Jesosy fitarana ngeda be tsika rehetrarehetra fitarana ngeza be dia avy ny ranomasina tonga dia any amin'ilay fitaratra tsisy nahazo atsika zany ny valim-bavaka ry havana zany nataon'Andriamanitra tamintsika na dia ao aza ny sasany mierikerika ihany hoe sahala mitenako nge nisy mierikerika ihany inona nataoko zany andorangamba asina fasika ihany ny tafitrano dia lasa mividy fasika dia nasiko ay za ty kay le tena tsy ampy finoana tsisy akory tsisy ny lanazy zany misy ary tenin'Andriamanitra zay apeteko aminareo dia amin'ny oabolana non zafady ao amin'ny Joba 2:10 Joba 2:10 zao ny vaky ny teny ary Jehova ozy nampody ny fiadanany Joba rehefa nivavaka ho an'ny namany izy ary dia nampitombon'Andriamanitra avoroeny ny fananany rehetra Joba 2:10 zay inona ny tian'Andriamanitra atao amintsika ry havana nanao vakansa tany Manakara tamin'ny 1987 angambana 85 tratra ny cyclone tany zay avy amin'ny fianarantody andeha train makany tonga tao amin'ny train ka le zokiko zay mo piasa ao amin'ny CFM tamin'izany amin'ny chemin de fer dia tonga tany Manakara zay fanahitany zany ranomasina entiny tena tadio zany entiny zany rivo-dozy zany ry havana fa tena matratra any amin'ny 3 metre zany ny avy ny ranomasina hitan'ny masonay zany na le wagon nitondranay le train nitondranay ara tsy afaka nandeha raha tsy 2 jours après ny antony dia nahitany zany ny masoko ozy aho hoe loza raha olona ny mahazo ny namatsika any Mananjary any Manakara any Farafangany any Vohipeny sy ny namany rehetrarehetra zao fa avy nakaiky ny fianaratsoa any ny cyclone amin'izao fotoana zao zao no ataontsika mba mivavaka hivavaka tsika mba ho an'ireny namatsika reny ary ao anatiny zao fandraisana fanasany tompo zao niombonantsika fosaina fanahy fa io Jesosy manatrika atsika io avy amin'ny alalany hoe tia ny tenako hany ty rehefa tonga ao anatsika za amin'ny tenan Jesosy zany dia Jesosy amin'izay ianao tia ny rako sotroy tia ny fanekena vaovao ho famelako mieloko areo tsika rehetrarehetra ao anatiny zao fandraisana fanasany tompo zao iombony mba hivavaka ho an'ny rahalahintsika ny anabavintsika rehetra any amin'ny faritra atsimo rehetrarehetra iny manamba tonga any amin'ny atsimo ndrefany fa loza nge ry havany loza nge zany tratrany cyclone zany ao anatiny zany hoe toerana fitobin'ny olona trabona trano ngezabe zany nge lasa ny cyclone ndray ny tafa dia le trabona no trabona no vonjena ndray no mbola trabona fanondrona raha ianao ny tratran'izany ahoana mony tsy hivavaka tsika ry havana dia andeha tsika ry hivavaka fa Jesosy ane efa mitondra ny fahoritsika
teo amin'ny azo fijaliana dia ataontsika nira fa 5:10 ao amin'ny firanantsika hoe ny azo fijaliana ory Jesosy tompo maneho ny fitiavanao a dia hitokenay. Ataontsika zany iry zany a 5:10 andininy voalohany a dia mitazana ny masonay a mangoraka ny fonay. Ataovy mangorakoraka mihitsy ny fonao androany a mba hivavaka ho an'ny rahalahintsika raha mbola eto Madagasikara. Ny any ampitan-dranomasina zany ke manao cellule de prière mihitsy ho an'ny Madagasikara ho atsika indrindraindrindra mpivavaka FPVM satria zany tsika ataontsika zany iray zany a eo ampitsanganana andiny voalohany a ny andiny faharoa ny azo fijaliana ory Jesosy. Ny azo fijaliana ry Jesosy tompona maneho ny fitiana dia hitokiana dia hitokiana dia hitokiana maneho ny fitiana dia hitokiana. Tazana ny masonay mangoraka ny fo mitazana ny masonay mangoraka ny fo nameloka zay ny tem ny nauto ny teny nauto ny teny nauto nameloka zay ny tem ny nauto. Vavaka isika Jesosy malalo mihira izany inge zay Jesosy tahaka ny mahitanao mijaly fadiranovana miantony eo ambony azo fijaliana amin'ny fantsika rezatra tongotra mantanana raha mba mitodika tokoa mantsy ny fonay Jesosy miatrika an'izany fahoriana aminentinao zany fitiavanao anay zany famindrampona aminay zany fa raha tsy nanao zany ianao Jesosy maty noho ny eloka daholo zay ary mandainga ny soratra masina raha milaza fa tia namana kanefa milaza fa mivavaka mba mpandainga ny soratra masina rehefa mivavaka Jesosy tsy maintsy manam-pitiavana tsy maintsy mivavaka ho an'ny rahalahy tsy maintsy mivavaka ho an'ny rahavavy tsy maintsy mivavaka ho amin'ny fianakaviany ny mpiray firenena ary indrindraindrindra satria malagasy zay tsy maintsy mivavaka ho an'ny malagasy rehetra ndreto zay mpanomponao Jesosy eto amin'ireo toerana masina izao mba tanteraho hoe Jesosy miteneo amin'ny toerana rehetra zay ampatsahivako anareo ny anarako dia eo no anatonako anareo eo no hitahiko anareo ka na eto am-piangonana eto amin'ity FPVM taninanandrano ity na ny tokantrano any satria tsy afaka nandeha satria tsisy ny bus tsy afaka nandeha satria tao koa ny tahotra tao ny aia dia tsy nandeha Jesosy indrindra manerana ny Madagasikara ka tratra ny ranonorana tratra ny tafiodrivotra amin'izao fotoana izao ataony ahoana moa mbola hoe andao reto hivavaka any am-piangonana tsy afaka izy Jesosy
fa amin'izao ora sy fotoan'izao miangavy ianao a jesosy a ampiomany daholo ny fony ireo olona ireo ampiomany ary atao voniny eo amin'ny loany jesosy a ny tenanao ataovy voniny eo aloany ny ranao jesosy a mba iarahanay mihinana iarahanay misotro zany tenanao sy ny ranao zany ary tsy nety Madagasikara rehetra rehany fa ny any ampita ny ranomasina ankonge misy firenena ao anatin'ny confinement tsy afaka mivoaka misy an'izany amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy manaraka an'izao fanimpom-pivavahana izao mba homaniko izy jesosy a mba homaniko izy avy amin'ny alala amin'ny tenanao sy ny ranao mba iray latabatra aminay koa amin'izao fotoana izao mba ho fora ihany vava iray ihany no entinay mankalaza anao ry Andriamanitra be fitiavana tsara indrindra misaotra indrindra jesosy koa dia nyreto izay mpanomponao jesosy le itenenanao mandrakariva tiava ianareo tiava ianareo namaly Petera ianao mahafantatra fa tianao aho fano ary tiava ianareo ianao tompony mahalala ny zavatra rehetra fa tianao aho andraso ny ondrika mo tiava ianareo malahelo daholo eneny foy tsy Petera ihany raha mitanina intelo ohatr' izany fa tsy maintsy tonatonana ny saina mampanahy ianao ny mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao fa ano ary ny ondriko regny jesosy zany nanorahanao anay tsirairay avy iray fo iray saina iray fanahy amin'izao ora sy fotoana izao ka ianao nefa miteny fa tamin'ny alina zay namadina no nandraisanao amin'ny tenanao ka ho ity ny tenako zay vakinao anareo hano ity fa maty ho anareo ary misaora tokoamponareo zany ny teninao jesosy ity no rako dia ny fanekena vaovao ho famelako ny enokara tamterao aminay zany jesosy amin'izao ora fotoana izao mba hifalianay mba hanananay finoana amin'ny fanomponanao misaotra indrindra jesosy manala mangataka anao ary jesosy tamterao ny fifalianay araka amin'ny teninao ho anao midery mihaja ny voninahitra mandrakizay amen dia mipetraka fiangonareo ka ty zany azafady mipenitrangana entika azafady trangantsika dia fa ho jesosy tamin'ny alina zay namadiana azy rehefa nandray ny mofo izy rehefa nisaotra izy dia nivakiniko izy hoe tenitena koa zay hovakina ho anareo zao no fahatsiarovana ataonareo fahatsiarovana fa maty ho anareo tena koa ary misaora azy omponareo araka izany koa ny kapoaka hoe ity kapoaka ity kosa no ilay fanekena vaovao amin'ny rako sotro ity mba azahoanareo famelan-keloka fa namena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo ho Isaia mpaminany ho fitsiko tahaka ny ora-paniala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza ataoko tahaka ny volon'ondro fotsy ka na ovinareo mihinana ny mofo sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesako anareo mandra-piavako mbola hivavaka isika jesosy io ara jesosy fa tamterahano toko ny teninao eo amin'ny toerana rehetra ampatsahivako anareo ny anarako eo no anatonako anareo eo no hitahiko anareo mahatoky izay jesosy fa efa eo anilanay tsirairay avy ianao misaotra indrindra tompo ireo midekone ianao no mifidy an'ireo ianao no niantso an'ireo araka amin'ny tenina tsy anareo anie no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo za koa no manendry anareo za koa no maniraka anareo mba handesy amo ka dia masin'ireo ireo nge tsarain'ny olona mihoatra noho ny olony rehetra reny ve ny dekone reny ve zaotsy zao hoe nefa tompo araka amin'ny teninao izay te hanaraka aoka izy hitondra ny azy fijaliana fa ny azy fijaliana hoy ny apôstôly Paoly dia fahadalana ho an'izay ho very fa ho famonjena kosa antsika izay tian'Andriamanitra misaotra jesosy malala ho anao midery mihaja ny voninahitra anao hatramin'ny taloha zany tompo ary mbola ho anao mandrakizay misaotra indrindra jesosy
mipetraka amin'izay ny fiangonana araka amin'ny tenin' jesosy efa vita daholo ary zao ny zavatra rehetra ento a ka zarao a any amin'ny namantsika ary dia samy mivavaka tsara na eo ampitondrana ny mofo na eo ampitondrana ny davay ary eo ampandraisana ny mofo sao dia latsaka fa raha vao latsaka iny a mampiritreritra ka dia mahereza mivavaka mahereza tompo ira fa 5 ambizato jesosy tompo lehibe iraky ny rainy nyolona tsainy marobe nge zany jesosy zany e alao ny olona andasa latsazy fa itsika dia isotra jesosy a 5 ambizato andiny voalohany ihany a io mpampizarana zany mofo sy ny rano jesosy zany Gesù tompo lehibe irakineranye nolatsany marobe jimbano ajany Jesoti mati vuaombo mati tane Calvari mati rem ni tupu fa hoy ny tenin'Andriamanitra izao no mofo velona avy nentina avy any an-danitra izay mihinana amin'ny tenako Jesosy a dia ho velona ary za amin'ny tenan' Jesosy zany io zaraina aminao io tenan' Jesosy io a io no anananao fiainana fa izay mihinana ny nofo kozy no anana ny fiainana mandrakizay ary izay misotro ny rako a ho voavelany ela mba azonao saratsaina ny fahotana nataonao aza miresaka fa tsy tamin'io herinandro fotsiny nanomboka tamin'ny alatsinainy a ny faran'androany dia mba isao nge ny fahotanao raha tianao a manaova taratasy kely tamin'ny latsinainy a somary nangalatra kely tamin'ny talata namitaka tamin'ny larobia ohatrany mba enitra trindaka ao amin'ny asa-pifoazana dia nisotro ny rano Jesosy laka misy ndray a ohatrany tsiriritra fa le vadiko ohatrany ratsy be fa lira matory indreny ohatrany tsara be na lirangano hoe tsara be zany ene fahotana vao mipotsaka ny masoandro ho ny tenin'Andriamanitra teo vao nipotsaka ny masoandro mandra-pilentina dia ratsy foana amin'ny fiainany zanak'olombelona andiny ny faharoa ory loatra fahaizay a zanak'ondro mora maty mba hisy olo anay a sady voakory Ore loatra faiza zanak'ondry mora maty mba hosolona sady voakora Jesoti mati vuaombo mati tani Calvari mati dia zao ny tenin' Jesosy nitarahina tamin'ny Andriamanitra raina izy fantany fahoriana mahazo azy na dia mbola tsy niatra aza dia fantany hoe zao ny tsy maintsy azo aho zao ny nataony tamin'Andriamanitra rainy raha io tiako mba ho any amiko izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahiko nomenao ahy izy
fa efa ty ay ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao raha marono tsy mahalala anao zao tontolo zao fa izao mahalala anao ary reto efa mahalala fa ianao naniraka ianareo zao isika rehetrarehetra zao nge hitagneny Jesosy io hoe raha eo tiako mba ho an'ny amiko reo zay nomenao any raha mba tsapanao zany hoe ho raisin'ny Jesosy any mifanjakan'Andriamanitra zany ianao sambatra ane zany tahaka ny hoe ianao zao mba avo ny présidentsika amin'ny république Andry Rajoelina avianao ianao io andao anao iara isakafo amiko andevy anao satria ande ratsinao ohatrany mamenatrako fa za miteny aminao fa za Jesosy mitady anao zany a ataovy zava-dehibe tao antsika nira fito amby zato maniry mafy aho ry Jeso tompo mba hialoka eo ambany azy fijalinao fa tsy misy toerakafa zay antony tena mamy ny azy fijalinao feo andiny voalohany ihany fito amby zato maniry mafy aho maniry mafy aho ry Jeso tompo ialoka eo ambany azo fijaliana tsy misy toeran-kafare zay tena mametio ny azoko daliana no fiarovako dia hoako Jesosy aminao lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohana fa tafafindra miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana raha ny marina ane maty amin'ny fahotantsika daholontsika fa Jesosy mihitsy no manakana anao androany ary efa mino azy tsika ka manaiky ny teniny dia ataony eo anilana ary omeny teny mamy dia mamy dia ataonao hoana ndray ry havana mbola erika andraso kely aloha kelikelika andraso aloha fa mbola zaosy zao maneke androany mba hivavaka ho an'ny namantsika any amin'ny faritra tsima tsy nanana rehetrarehetra iny manomboka obrika ville midy manapa-tonga any afarafanganatra amin'ny Fort Dauphin mandeha makany fianaratsoa rehetrarehetra any zao ny cyclone ivoaka amin'ny Tuléar mafy angeny andalovany zany ry havany aoreny tsara ny fononao hoe Jesosy aloha amin'ny Jesosy mba tena iorona mafy fa ny azo fijalinao no hitazanako ny tenanao zay nijaly mba ho avitro andiny ny faharotsy ny azo fijalinao no tazanako ny tenana izany jalimba ho avotro ka dia akontsa rano masopi diavana ny tavako retombo fakeloka azonao sara tsaina moa zany tenin'Andriamanitra zany kotsa ny ranomasom-pitiavana Jesosy io kotsa ny ranomasom-pitiavana io raha manana tena fitiavana ny malagasy namatsikitrika ry havana tsy ankanavaka io
tsy maintsy mirotsaka ny ranomasom-pitiavantsika ary zay no mahenony jesosy vavaka atsika ane inona moa nangatahantsika teto ny tsy nohenony jesosy nanao fandroahana devoly faobe mihitsika tamin'ireny confinement reny miala ny devoly may ranomasiny jehova may tsy nahavoange zany coronavirus zany ary nanamely aza nangina ihany ny farany tahaka an'Andriamanitra tofoka mihitsy Andriamanitra olona ray sy roso telo nanota tamin'ny zanak'Israely nalefa n'Andriamanitra ny mena rano afo manakitra ny olona mandositra ny mena rano afo manakitra satria manota manakitra dia nefa tefa hitan'Andriamanitra fa be dehibe ny maty dia ozy izy hoe ry Mosesy manangana ianao mena rano varahana antony amin'ny azo fa raha miantony io ary zay rehetra mijery an'io dia ho sitrana misy nge tena tsy nirara iny zay mena rano hafa nirenany fa misy mbola nierikerika ahoana nijery avako nefa reto ara mena mierikerika mbola mijery an'le aty any niazo fijaliany Jesosy jerena io mena rano varahana nanangany Mosesy io zay nijery rehetra sitrana daholo zany ry havana ny tian'Andriamanitra ataony amintsika mba hanjara atsika mba mieritreritra hoe mba hoana Jesosy ty zany so dia sanatry ka tsy hoe nono koa na miteny na zay rehetrarehetra mba tarainako aminao androany isika nge ry havana za miteny aminao za tsy miteny hoe fingonana hafa fa isika hafa mihitsy nefa ndraindray tsika ndray tsy mino tsika ndray ny merikerika manomboka androany ary havana dia samia miorona tsara fa tiantsika zao Jesosy zao tena mamindra fo amintsika izy omeny atsika zay rytsika hoy ny apôstôly Petera fantatrareo zao ozy fa tsy zavatra mora simba na mora loha tahaka ny volamena na ny volafotsy efa nahita volamena loha ve ianao efa nahita sa tsy nahita fa nahateonao anaty vovoka azy io mangirana foana zany ny fitiavan'Andriamanitra mamirapiratra foantsika ny apôstôly Paoly moa ry havana tsy mba niaraka tamin'ny Jesosy tamin'ny fahavelona fa nanenjika tena nanenjika nianatra soratra masina ty zanaka mpisorona nianatra inona tiany amelezako an Jesosy ianarana ny soratra masina mba amelezana an Jesosy ohatra zany koa nge ny devoly aintsary ty amelezana anao aza manaiky mihitsy fa mitenin'Andriamanitra rehefa mamaky an'ity koa vavaka aloha atao Jesosy amaky a Jesosy fa rehefa nanao zany Petera Paoly dia ozy izy hoe jereo ny azo fitsalena fa teo ozy no nanombona ny Kristy nijaly izy teo noho ny fanavotany itsika raha salama martiora moa rehefa mitenenina nadany reny mitenenina ratsy ho andry miteny ratsy fotsiny ankendria dia afaka dia inona navalina hitako izy ny lala tsara ka izy dia o Jesosy tompo ry havana tianyteniko izay efa novakina ho anareo izao natao fahatserovana hano ity fa maty ho anareo mitenako ary misy zao razy sotra Jesosy nanaiky ihany ianao nandefitra hiditra ao anatinay zay tsy hafa fa tempolinao Jesosy tempoly tahaka midiranao tamin'ny Jerosalema hosana ho any zanaky Davida nivelarina ny lamba mba handana n'ilay zanak'Andriamanitra tonga ao anatin'ny tempoly ilay zanak'Andriamanitra mba rariny fony ny tranoko natao hoe fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho ferenjiolahy io jiolahy io mihitsy Jesosy eo anatinay ao poteo amin'ny anaranao io fa tsy afaka manao ninninona tsony io rehefa tafiditra ao ianao ary mino a Jesosy fa ataonao tahaka izany daholo izay tsirairay avy tafiditra ao anatin'ilay tempoly efa noravaravanay Jesosy tafatsanganao soamatsara ndray le tempoly androany mba hitoerany anaranao mankasitraka Jesosy amin'ny fandeferana tsy hitanono
nataonao taminay voninahitra ao anao rery any araka zany tonga kapoaka teo jesosy hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny tenako tia ny rako dia ny fanekeva vaovao ho famelako ny elokareo dia misao razy Mamire Jesu Mamire Jesu Mamire Jesu Ifi tiava Sotra indrindra Jesosy misaotra indrindra ny amin'ny fandeferanao ka tafiditra soamantsara ao amin'ny tempolinao indray ianao Jesosy dia ny tenanay tsirairay avy zany dia raina mandrakizay ny voninahitry ny anaranao Jesosy ary engany any andro any volana amin'ny taony akatra ny an-danitra daholo zay ho tahaka ny anjely rehetrarehetra mideran'Andriamanitra andro amanalina sady tsy mangetaeta intsony tsy nona mandrakizay intsony fa feno fahasoavan'Andriamanitra rehefa tonga any amin'ny lapanao any zany ny fanantenanay Jesosy ary inonay fa ho tamterahanao aminay zany hatramin'izao ka ho mandrakizay mandrakizay sota tompo amen petraksika riavana dia izao arariavana dia ho angonina ny kapoaka ary anao ny rakim-pisaorana isika zany rakim-pisaorana zany riavana raha tsy sapanao fa naneo zava-mahagaga taminao Jesosy androany nanova ny fotom-pisainanao na tonga anao olom-baovao araka amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy dia isika rehetrarehetra zany zao tsy olona tota intsony le taloha be fahosabe siatsy fa tena olona tian'Andriamanitra ataontsika le hira hoe anao ny dera ry zanak'iray andiny voalohany any anao ny dera ry zanaky ny ray anao ny fandresena ry mpanjakanay ny fasana ny vo noho ny herinao ary ny anaranao tsy toa tsy voatana tao ataontsika andiny voalohany any anao ny dera ry zanaky ny ray Anao ny dera ry zanaky ny ray anao ny fandresena ry mpanjakana ny fasanam-pivoa no ny herina ny anaranao tsy toa tsy voatana tao anao ny dera ry zanaky ny ray anao ny fandresena ry mpanjakana dia izay ry havana manitsamimy vavaka tsara rehefa tonga any tokantranonao dia hoe Jesosy efa niorina taminao androany efa atao anatiko anao mba hivavaka ho an'ny malagasy rehetra indrindra ho an'ireo tsabona rehetrarehetra ny mananjary managara farafangana sy ny sisatra ny fianaratsohatra amin'ny toliary taditio ry havana fa mijaly ny olona any raha matsiaro sambatra ianao dia mba mivavao azy fa zany nanaron'Andriamanitra tsika n'le fitarana ngeza be nge nysarona ny fitarana ngeza be tsika tonga ny ranomasina avy any tsisy lenitsika tsisy kotsitsika tsisy naninitsika fa ao anaty fitaratra dia ohatra zany mbola herikerika ihany sa tsy herikerika intsony tsy miherikerika intsony fa efa Jesosy nefa tiantsika mba hieritreretantsika hijoroantsika tsara dia ataontsika nerany fifoazana hoe Jesosy mpitarika endry ianao ary dia mba ho poteny Jesosy ny devoly mampiherikerika atsika mandrabavitany zany ataontsika zaniry zany dia hitako ihany tapahantsika hatreo Jesosy mpitarika endry Jesosy mpitarika endry ianao tantanonao ny teanao
mba tsy hosolona fakantanana sao vereza fanefane de volehibe azanay mamela bandreka aroveretombony fanahina vonjeza jeso andiny faharoa torotsy ampio ampianaro izany odetokony netenina mba ho fiarovana mafioanay ny bambony sota sanga amitsika rehetra fanede volehibe azana mamela bandreka aroveretombony fanahina vonjeza jeso tia zay ry havana ny firaisantsika tamin'ny tompo teto fa sampatra ange zay ny ray fo ny ray fanahy tamin'ny tompo teto androany manomboka androany ianao a mandehana soa matsara tsy afoy tsy asaraka anao ane jesosy aorina ny vavaka sy ny tsodrano a ny andiny ny faefandrema hoe fanahy masina mpanazava midina re anjaka aminay a ampianatra anay ny fiainam-baovao ny fiainam-baovao dia ny tenin'Andriamanitra ary ny hery ny tenin'Andriamanitra no inotsika azahotsika mijoro mandrakariva ivavaka isika voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray Andriamanitra masina indrindra tompo masina indrindra misaotra aminao zay tompo mankasitraka anao zay rehetrarehetra na ny eto amin'ity fiangonana ity na eran'ny Madagasikara zay manaraka an'izao fanompoam-pivavahana sy fandraisana fanasan'ny tompo hatrany ampitan-dranomasina tratra ny confinement ianao no mahita an'izany jesosy efa nakambanao zay teto iray latabatra araka amin'ny tenone mba ho iray any a izy rehetrarehetra mahatoky jesosy malalo fa zay nataonay teto hitanao ary fantatrao na ny fonay na ny sainay na ny tenanay na ny anaranay na ny lavatranonay na ny falemenay ny fahatsaranay ny soa nataonay hitanao daholo ary na dia ny ratsy nataonay azy mamindrafo mandrakariva jesosy am mba hijoroanay hovavolombelona fa ianao no Andriamanitra hivavahanay ary azo antoka tahaka an'izao hitany masonay taty zao na dia ao azany rivo-doza mahery vaika jesosy a tsy nisy ora mikija teto amin'ny faritra Antananarivo ary zany rena mahatonga anao hoe efa navotako anareo ka mba mandehana efa voavelako ny elokareo ampaherezo ny rahalahanareo misy ny namanay mitomany any amin'ny faritra atsimo ny Madagasikara rehetra iny misy tsy manako hoanina misy maty aza jesosy a ianao amelo azy satria hainao ny manangana ny maty satria rehefa mivavaka ianareo ianao a dia mahery ny vavaka ataonareo ho enoky zany ary ho fantatrareo fa izao tokoa ny Jehovah Andriamanitrareo misaotra indrindra jesosy misaotra indrindra jesosy malala mangataka zay jesosy na dada randrena toandro hitanao fantatrao ny fiainana mingavo re jesosy mba jereo izy ary azafoinao izy jesosy efa ela ingeny niaraka taminy ianao nampahery anay tsirairay avy tsy ohatra zao zay jesosy raha tsy teo za midady Jean Joseph randrena tondro mangataka aminao indrindra jesosy tolory azy atolory azy ny tanam-pitiavanao lay sandry maherinao a mbola mba hijorony fa ray aman-drenina io solo tenanao io a ety amin'izao tontolo zao ary tsireo ihany fa mba jereo koa ty fiangonana ity mila mitady hivadika mihitsy ny ratsy eto fa ianao kosa jesosy a hainao ny manangana jereo ny fitantana rehetra mba handeha amin'ny fitantanana araka amin'ny tokony ho izy mifanaraka amin'ny sitraponao ny fifampitondrana fa tsisy lehibe sy kely jesosy a any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zay te ho lehibe aminareo ianao naoka hanompo dia mba jereo zany fitantana rehetrarehetra zany indrindra miasan'ny fifoazana jesosy a io ange ataon'ny sasany kilalao io e
migavy anao a jesosy ka joroa zany asa-pifoazana izany ary atao fantatry ny olona izay mitarika rehetrarehetra ao fa ndraindray any any mitarika mihitsy ny vilambava ndraindray tsy manaraka zany ny antony ivavahanay mivavaka ho an'ny malagasy rehetra zay ka nahoana moa zay tsy mba hivavaka amin'ny fitantanam-piangonana na ny ara-bola na ny ara-tsosialy na ny fitantanana rehetrarehetra ato omeo saina jesosy ny mpanomponao mba ho velona zao fiangonana izao mitenako jesosy tsy hoela dia ndeha hiverina any amin'ny toerana izay na ny raha anao andray ary matoky jesosy fa mivavaka foana ho an'ity fiangonana ity izay rehetrarehetra ny ampitan-dranomasina matoky jesosy matoky fa miaino vavaka mandrakarivo ianao misaotra indrindra ny mpanomponao ane jesosy ny mangataka an'izany mitarainy ary mbola ho mpanomponao mandra-pialanay ety amin'izao tontolo izao misaotra indrindra jesosy mankasitraka jesosy raisy ny tsotrano fa ny fahasoavany jesosy kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetrany hiaro ny fonareo sy ny sainareo sy ny tenanareo mba ho vavolombelona tokoa nareo amin'ny androm-piainanareo rehetra mba ho fantatry ny olona fa mpianatry ny tompo ianareo dia engane jesosy mba ho tanterahanao aminay zany mba hijoroanay naizanaiza misy anay fa miaraka aminay foana ianao ho anao ny tera ho anao ny voninahitra jesosy anao mandrakizay miandeny fa rehefanay masina fanay masina panava mandenareo kampaminay ampianatranay nefiaina bava itoetra tsy sarakana fanefany peazanay mamela bandretya aroferetombony fanahina vonjeza Jesosy voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro endrika ny voninahitra ny tany rehetra zay ry havana mipetaka tsika dia andamina ny dekona fandehanantsika mivoaka any velany ho an'Andriamanitra rery eny ny voninahitra mandrakizay Si